Namoy ny ainy io maraina io kosa teto Antananarivo iny Irlanto Andriamahazo zay ministry ny rano tao anatin'ny gouvernement Vital tamin'ny fotoana ny teteza mita efa tao anatin'ny volana maro no narary ity mpanao politika ity ny lohany nafatesany izao raha ny vaovao voaray. Anisan'ny pitarika tao anatin'ny vondrona politika mapary ny Irlanto Andriamahazo. Akoatran'ny mpanao politika azy dia fantatra ihany koa teo amin'ny sehatry ny mozika iny Irlanto Andriamahazo. Izay ny amin'ny vaovao mampalahelo eo amin'ny tontolon'ny politika iny fa eo amin'ny pejim-baovao toe-karena kosa indray ny orinasa Mercantile Exchange of Madagascar na ny MEX no misehatra amin'ny resaka bourse de commerce eto Madagasikara. Tsy mijanona eo amin'ny sehatry ny akora toy ny volafotsy ny volamena ihany ireo vokatra hita eo amin'ny plateforme fa efa misy ny vokatra vaovao izay antsonina hoe crypto-monnaie. Claudia Solson sy Mamira Soanevo no mitaritra izay vaovao izay. Ny zoma lasa teo no nampahafantarin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo anivon'ny MEX na ny Mercantile Exchange of Madagascar izay misehatra eo amin'ny resaka bourse de commerce ireo vokatra vaovao izay antsoina hoe crypto-monnaie. Miisa roa ireo vokatra ireo dia ny Bitcoin sy ny Ethereum. Fa ankehitriny zany nanao fanitarana ny activité izy dia lasa nahazo karazana hoe produit avy any amin'ny marché de devise na hoe marché de change no. Dia io zany io karazana marché de change io ny traitentsika ao zany dia ny produit vaovao dia ny hoe Bitcoin sy ny Ethereum. Le crypto-monnaie zany araka ny ampianaiko teo misy karazana atao ny monnaie misy ny misy ny devise dia misy monnaie nationale. Dia le crypto-monnaie zany karazana hoe intermédiaire entre ireo marché reo devise sy monnaie nationale nareo. Inona ny tena hoe tombotsoany zany? Ny tombotsoany crypto-monnaie zao raha ohatra isika manao transaction ataontsika hoe itsika reto zao tianao achana produit any andafy ohatra. Raha ataontsika hoe mividy amin'ny 1 ariary tsika ka raha midépressé ny ariary zany hoe mitotonga ny vidiny tsy mahazo ny produit iny tsika rehefa tonga ny andafy any rehefa tonga any zany le transaction. Fa amin'ny alalan'ny crypto-monnaie anao stagna le vola en fonction an'le potage atao amin'le marché. Inona moa zany hoe potage? Ny tena base zany dia hoe dollar no mitondra anazy. Ny taona 2014 no nitsangana ny orinasa Mercantile Exchange of Madagascar ary ny taona 2013 no nanomboka niodina sy nisehatra teo amin'izay resaka marché boursier izay. 10 mahery amin'izao ireo courtier ary 10 mahery anoany kosa ireo traders. Tombony iray amin'ny fisian'ireo vokatra vaovao eo anivon'ny MEX ireo ihany koa raha ny fantatra ny fahafahana mamorona asa ho an'ireo tanora. Ho an'ireo izay liana dia misy ny fampiofanana memepona atao isaky ny zoma amin'ny 10 ora ety amin'ny fobetoeran'ny MEX Ivandry.